Inona moa ny zavatra tiana hiasongadana? Ohatran'ny hoe mahatsiaro teny zay atao lasa danja. Nefany raha mijoro zao fanjakana eto zao dia misy asa nataonay tamin'ny kitsipo sy tamin'ny mpitiavana mba hoe hipetrahany fanjakana tandalana sy ny demokrasia eto Madagasikara. Nefa ankehitriny dia sanatry izany atao ohatrany hoe tsinitsinina ny mpikambana ao amin'izany congrès ny teteza mihitsy zany. Misy droit anay any sao dia misy tendreo hoe tady vola indray ireo olona ireo, tsy hoe amin'ny mahavola azy no angatahanay fa droit anay io misy droit an'ireto namana mpikambana ato amin'ny congrès ny teteza mihitsy reto misy droit ako manokana amin'ny maha lehibe nahandro fanjakana dia ohatrany hoe ampifilafilagny izay tsy afaka ny anaky an'izany izay ary dia eto tsy misy resaka hoe politika hoe TGV io na TIM io na mapa HVM na atoko inona fa apolitika izay fa manomboka androany dia mitambatra ireo mpikambana ao amin'ny congrès ny teteza mihitsy ary miantso ireo tsara sitrapo rehetra anaty herin-darana hoe tsy voatery mpikambana atao amin'ny congrès ny teteza mihitsy fa zay tsara sitrapo rehetra tovy fomba fijery aminay dia inona moa zavatra tadiavinay fa tsy ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny fanatsarana ny toe-pena ny vahoaka malagasy. Tsy manakatim-baravarana na inona firena politika na inona firena politika fa rehefa manana zay target zay hoe ampandroso any Madagasikara sy anatsara ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy fa tsisy tsony ny risoriso tsisy tsony ny andramena, tsisy tsony halatra madinidinika isan-karazany fa mba aoka mba tena ho tany tandalana ary tandalana daholo ny rehetra na ny malagasy tsotra na ny mpitondra fanjakana. Zay zany zavatra ivrinay eto dia ametraka an'izay hoe mangataka izay omena anay ny droit anay satria voalaza amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ireo droit anay ireo. Faharoa manarakaraka an'izay averiko ilay mandeha manomboka izao dia hitambatra izahay zay ireo te hiara-iasa aminay ampandroso ny Madagasikara sy ampandroso ny vahoaka malagasy miantso ny rehetrarehetra zay ny tiako ambara zay tsy manana firena politika, tsisy resaka hoe politika ty zavatra ty fa association ty zavatra ataonay ty ny anarany zany dia AMCT, association des membres du congrès de la transition fa tsy voatery ireo ihany fa raisinay daholo antanandroa zay vonona hiara-iasa aminay. AMCT membre ny congrès ny teteza mihitsy izy na tsy membre ny congrès ny teteza mihitsy zay everinay fa hoe mitovy fomba fijery aminay mba ho avy eto indray amin'ny alatsinainy amin'ny roa sy sasany fa misy fandaminana tsy maintsy atao tsy maintsy ho apetraka ny birao tsy maintsy ho apetraka ny fomba fiasa rehetrarehetra mba azahoana manatanteraka tsara ny zavatra tiana ho kendrena amin'izay fampandrosoana ny Madagasikara sy fanatsarana ny toe-penan'ny malagasy. Io misy ny antsoina hoe continuité de l'État. Efa nisoniavin'ny premier ministre niala ny droit anay, efa niresaka tamin'ny resabe moa nandehanako teny Iavoloha, efa niresaka tamin'ny secrétaire général ny présidence dia droit anay ireo dia mba miangavy zay tompoko aoka mba tsiniavina ny mpikambana atao amin'ny congrès ny teteza mihitsy. Eto zay tiako amafisina dia mandeha hoe misy mantsy miteny hoe ny assemblée nationale no androm-panjakana voalohany tamin'ny 4e république. Miala tsiny zay tompoko zay no androm-panjakana voalohany satria lalàna ny laninay tao constitution ny ery ambony ery vu la constitution zay ny zavatra mipotra voalohany teo. Inona constitution tamin'izay? Constitution ny 4e république. Zay zany no androm-panjakana voalohany tamin'ity 4e république ty. Misy zany ohatra hoe raha ny tenako manokana zao ndresana dia
manana droit en tant que chef d'institution araky ny décret tamin'ny 2009 nisy a droit nyreto namana ato amin'ny congrès synthétise mity reto a hoe aux emplois de l'État manana droit de salaire et avantage pendant 3 mois. Voalaza ny lalàna ara-dalàna zany a ary efa nanaiky an'izany a nanotsony an'izany a ny prime ministre zay nametra am-piarahana Jean Ravelonarivo a dia mieritreritra zay a fa toy ny misy ny fitohizan'ny raharaham-panjakana dia tsy verina amin'ny zay zavatra zay a ireo mpitondra fanjakana zay ho avy eo.